Niteraka resabe tena neviny fiarahamonina ny hevitry ny banky foibe milaza fa metraka ny vola 1000 ho vola farany ambony azo ampiasaina. Izany hoe tsy hisy intsony ny vola taratasy 2000 5000 R1 sy R2 amin'izay fotoan'izay. Samy naneho ny heviny ka ao reo nilaza fa zay vao mpanarivo avokoa ny malagasy rehetra. Ao reo nilaza fa rehefa hividy zavatra goavana dia manomana gony hitondrana vola, ankoatrany hoe mety sy ny tsy mety. Vitsy ireo nanontany hoe inona ny tena antony nahatonga izany fanapahan-kevitra izany ho raisiny. Nazava iny nambara ny gouvernoura ny banky foibe ny Madagasikara teny Ankatso Omaly fa tanjona amin'izany ny fanomezan-danja ny vola malagasy. Faneho-kevitra avokoa izany fa raha ny fanadihadiana natao ny volany miova fa ny sandany tsy miova. Izany hoe ilay zéro marobe no ahena ny isany. Midika izany fa tsy hitondra vola be amina kitapo na gony ny olona iray araka ny eritreritry ny be sy ny maro. Ohatra R2 amin'ny vola teo aloha zaraina 20 manome R1000. Vola farany ambony azo ampiasaina amin'ilay vola vaovao. R2 zaraina 20 manome R500. Raha toy izany R500 amin'ny vola teo aloha zaraina 20 manome R50 sy R200 amin'ilay vola vaovao. Ny R2000 zaraina 20 manome R100. Ny R1000 zaraina 20 manome R50. Ny R500 zaraina 20 manome R520. R200 zaraina 20 manome R10. Ary ny R100 zaraina 20 manome R5. Mitondra vola amin'ny gony zany rehefa handeha hiantsena be dia be ny ohatran'ny faly hoe miakatra zany ny sandam-bola malagasy. Mila miandry fanazavana tsara rehefa ohatran'ireny fa sy tonga dia misaotisaoty fotsiny. Ina moa ny dikan'ilay izy hoe ferana ho R1000 ny vola farany ambony indrindra ao Madagasikara ao. Dikan'izany dia hoe arak'ilay fanazavany Cool TV io ny valeuran'ny R2 amin'izao fotoana izao dia mitovy amin'ny R1000 amin'ilay vola R1 vaovao izay eritreretina ho amboarina. Fa aleo zany averiko kely ety ihany ilay izy na dia efa mety efa arakareo aza. Ny dikan'izany dia zaraina 20 ny vidin'entana rehetrarehetra eny an-tsena dia vidiana amin'ilay R1 vaovao izay vao atonta, raha ohatra ka ho atonta. Raha ohatra zany ka tanteraka ilay fanotanan'ilay R1 vaovao tsy hovaina hono ny anarany. Dia rehefa mandeha eny an-tsena miaraka amin'ny R1 vaovao io dia mitovy amin'ny miaraka amin'ny R2 amin'ny R1 ankehitriny. Izany hoe mitovy zany ilay R1 vaovao sy ilay R2 ankehitriny. Rehefa makeny an-tsena zany ianao ka miteny ilay olona hoe R2 amin'ny vola taloha ilay izy dia R1000 amin'ny vola zao. Izay ny vidin'ilay izy. Izany hoe amin'ilay vola vaovao vao atonta zany dia azo lazaina hoe divisé par 20 ny vidin'entana rehetra. Fa tsy izany ihany, divisé par 20 ihany koa ny karamantsika rehetra. Divisé par 20 vidin'entana, divisé par 20 ny karama. Tsy manova vidim-piainana io tsy manova sandam-bola malagasy io fa lôjika hafa mihitsiny samy manana lôjikany moa ny olona no anazavain'ny gouvernourany banky foibe Madagasikara anazy. Isika hony sahirana be amin'ilay famerim-bola satria lasa sain'ny mpivarotra misafidy na hitondra bonbon na hitondra biscuit dia aleo ny foanana zany reny vola madinika kely reny. Ny dikan'izany anie dia hoe foanana ilay rehetrarehetra ao aorian'ny virgule. Ohatrany tsy misy vola R1 mandehandeha eny an-tsena intsony fa raha ohatra ka maka R1 zany tsika dia tsika malagasy 30 tapitrisa. R1 30 tapitrisa anie 30 tapitrisa R1 eritrereto hoe miditra ao anatin'ny compte bancaire ny olona anankiray zany 30 tapitrisa R1 zany. 30 tapitrisa R1 zany karaha manam-pampianatra
zato mandritra ny ray volana. Fa midina avo 20 eny daholo ny zavatra rehetrarehetra, ny vidin'entana sy ny karama tsika rehetra. Zany hoe raha mandray karama ray hetsy isam-bolana anao, ny salaire minimum, raha tsy diso ny salaire minimum efa andalana fandaninana azy izany amin'izao fotoana izao, na raha ohatra ka tsy efa lany, toa hoe atao 300 000 ariary par mois. Zany hoe izay salaire minimum 300 000 ariary par mois zany rehefa atao divisé par 20 dia manome 15 000 ariary amin'ilay ariary vaovao. Dia izay no karama raisinao. Mandray 15 000 ariary ianao dia indray no tsinjaraina mandritra ny volana, fa raha ilay ariary vaovao no ampiasaina dia divisé par 20 ny prix an'entana. Izay ny fandehan'iny resaka fanovana vola iny. Tsy misy samihafa amin'ilay mifindra FMG zany, nanana FMG tsika taloha, mbola mampiasa FMG ihany tsika hatramin'izao. Fanovaina ariary ilay izy fa mbola tsy afaka amin'ilay FMG tsika. 1 ariary égale 5 FMG. Fa amin'ity ndray mitoraka ity zany tsy hovaina ilay anaran'ilay izy fa hajanona ariary ihany fa isika kosa zany manao calcul mental hoe zay afaka manao calcul mental io En plus n'izay fandrebirebetsaina zany amiko, zavatra tsy misy tokony antony anaovana anazy. Ary mety hampiakatra amin'ny vidim-piainana ary zany raha ohatra ka tsy mitandrina zareo. Satria fangamo misy bonbon ariary tsony amin'izao fotoana izao, 5 francs, mety misy bonbon 5 francs taloha. Dia rehefa natao 5 francs ilay izy lasa hoe 1 ariary. Dia avy eo niakatra tsikelikely dia tsisy tsony zany bonbon 1 ariary zany. Ndao foana aloha mahafinaritra ilay fiainana. Mahafinaritra ilay fiainana rehefa mifankatia isika. Izay hono ilay izy.